Manaova présentation kely ary iza tokoa moa idama? Ny anarako dia Rasolofiny Rahosolo Zafy Mahaleo. Dia ny anarana iantson'ny ray aman-dreny koa tamin'izaho mbola kely sy tany am-pianarana hoe Mahaleo. Dia ao Antsirabe satria izay lehibe tao Antsirabe. Ny ao Antsirabe asiana le na asiana da. Izay hoe Damaleo. Dia lasa dama no anarako mmpanakanto. Dia lasa ny anaran'ny tarika Mahaleo. Zay zany no fiandohan'io anaran'io. Dia za ny zanaky dadanay sy mamanay, zay zany folo ny anadà zay, zanaky ny dadanay sy mamanay, folo ny anadà. Za ao ampovoany, fahadimy. Dia ny dadanay nampianatra tao amin'ny sekoly Monamarenina Antsirabe. Dia za zany tamin'ny mbola kely ny ankizy miara-milalao amiko dia Monamarenina. Zay no mampatonga anako rehefa miresaka dia mampiasa tanana satria mahay an'le fiteny Monamarenina mampiasa tanana. Dia ny toerana nahaterahako amin'izany atao hoe Marolambo zany. Ny Faritra Tomasa zany tany anaty ala. Dia Marolambo tamin'izany fotoana zany. Dia tao aho niteraka. Dia lehibe teto Antsirabe. Nianatra teto Antsirabe. Tao Antsirabe. Lehibe tao Antsirabe dia tao nianatra. Dia rehefa afaka baka dia nifindra taty Antananarivo. Dia rehefa nianatra taty Antananarivo dia nianatra momba ny sosiolojia satria tamin'izaho mbola 12 taona tao Antsirabe tamin'le greven'ny 27 zay nitaky ny hoe andao. Zay zany nitakinay tamin'izany hoe ampifanarao amin'ny zava-misy eto Madagasikara ny programma fampianarana. Hoe Madagasikara zany no anisan'ny manana ampahafantarana bebe kokoa ny tanora satria izahay tanora tamin'izany tsisy momba ny fianarana momba Madagasikara mihitsy na iray azy. Tsy fantatra mihitsy Madagasikara. Fa ny zavatra nampianarana dia tanàna hafa any ivelany izay la Frantsa. Zay zany fitakiana. Ary hatramin'izao mbola mitombony izay fanontany izay hoe ampifanarao tsara amin'ny zava-misy eto Madagasikara ny programme fampianarana. Zay zany no mbola tolona mbola atao zany. Dia rehefa nanao ny sosiolojia satria tamin'izany tamin'ny 20 zany dia efa nandinika fiarahamonina nanao an'ilay hoe adi-tsaina. Hoe tantarana raim-pianakaviana Laozan'ny vatany ary nametraka zanaka anankidimy. Io zavatra io dia mifanohitra amin'ny kolontsaina malagasy. Hoe ny vehivavy mihitsy ny sanandaony zanany dimy eo am-pelatenan'ilay rangahy. Dia nahavariana ny tanora tamin'izany hoe 12 taona namorona zany ery zany. Dia teo no mipoitra ny tarika Mahaleo. Ary anisan'ny nanorina ny tarika Mahaleo Dada Raolona, Zokila Matoto, Zokila Raolona, Bekoto, ary Nono, ary Fafa, ary Charles. Zay zany no anisan'ny nanorina ny tarika Mahaleo. Dia misy efada zay mpamorokira: Bekoto, Dada, Zako ary Raolona. Zay zay mpamorokira. Dia izay zany no antony hoe dia ny hira ny forononay hatramin'izay dia hira tantaran'ny fiainan'ny malagasy. Ny aina eto Madagasikara dia ny fiainanay zany, ny fiainan'ny tarika zany, ny fiainanay niaraka tamin'ny fiainan'ny mponina teto Madagasikara ary ny aina an'ilay miakatra sy midina amin'ilay crise politique isan-karazany fanimidimy teto. Zay zany ny ainanay dia hitantaratra ao anatin'ny hiranay daholo zany. Zay zany nahatonga anahy nanao ny fianarana sosiolojia io. Dia rehefa vita ny fianarana sosiolojia dia amin'ny sosiolojia mantsy rehefa vita ny diplôma dia diplôma ambony latabatra ny anarany. Dia mila anaovana praxis, zany hoe mila sedraina amin'ny zava-misy iainana. Ka zay nanao sosiolojia politika. Dikan'izany tsy maintsy ny sedraina zany. Zay nahatonga natolotry ny fikambanana maha-olona tamin'ny 1 andray anjara tao anatin'ny mpitondra tenin'ny
fitondran-tenin'ny olona, zany hoe fitondran-tenin'ny vahoaka ny tena marina fa tsy solombavam-bahoaka, fitondran-teny. De rehefa vita io fianarana, zany hoe fanaovana praksisy ny teoria tany ambony latabatra teto Antananarivo, de nandeha tany ambanivohitra indray satria te halalako hoe manahoana ny tena zava-misy any ambanivohitra. De zay koa zany a nahatonga na tany Ambatofinandrana lany solombavam-bahoaka tany Ambatofinandrana koa zany ny tenako, ary tsy niakiny tamin'ny natoko fa maleo teny. Mananjanaka anankiroa, mananjanaka anankiroa de zanako lahy, zanako vavy ny voalohany, de ny zanako lahy rehefa avy eo, de mananjavy kely koa anankiroa. Zay zany a de manambady a. Inona ny fialamboly tena mahafinaritra ny dama? Am'izao fotoana hatramin'izao aloha tsisy maharesy ny mozika. Mozika ny tena voalohany a, ary de ny fandehanana tongotra koa anisan'ny tena tiako. De mazava ho azy a fa ny mandeha any Morondava, zay koa ny fialamboly satria zay mivady a, satria zay samy nanao sosiolojia, nanangana toerana fampiofanana ny tantsaha amin'ny hoe ny tany de mamelona antsika, ary raha tiatsika no velona de tsy maintsy mamelona ny tany keo. Hoe mifamelona zany ny tany sy isika olombelona. Zay zany le atao hoe permaculture. Zay zany manao an'io any Morondava, de zay anisan'ny fialamboly tena sady mahasosony mahafinaritra tafaty-kambanao ohatran'ny hira ihany e. Inona ny sakafo tena tianao? Ny sakafo tena tiako a de sakafo vita nanahary ary tsy nambolena tamin'ny zezi-bazaha. Ny sakafo tsy nambolena tamin'ny zezi-bazaha fa zezika voajanahary manana ny tsirony kokoa. Ny sakafo nambolena amin'ny zezi-bazaha matsatso sady tsy de azoko antoka fa tsy de mety eo fahasalamana. Inona ny finoany dama? Za ndray a ny sekoly nanabeazana teo amin'ny resaka finoana de ny finoana loteriana. Fa ny tena hoe nitako hoe adidy masina mahakasika antsika malagasy ray manontolo de ny finoana samy manana ny finoany daholo tsika, ary za de mananja ny finoantsika rehetrarehetra satria samy manana ny safidiny olombelona. Fa ity kosa ny zavatra tsy azontsika ialana, tsy afaka nanana andro karazana finoany roa tsika raha tsy velona, nefa tsy velona tsika raha tsy nivelominy ilay nosy atao hoe Madagasikara. Madagasikara nefa tsy nisy raha tsy nisy ilay tany boribory nataon'ilay nahary. Zany hoe amiko zany a ny avadika ho asa ny finoana, averina amin'ny loniny zavaboary zay nataon'ilay nahary hiatohana ny fitohizanaitsika zanak'olombelona. Zay nitako adidy masina ataotsika rehetrarehetra zay samy manana ny finoana, fa mampitambatra atsika de ilay nahary zay namboatra ny zavaboary amelomana antsika, atsika rehetra samy manana adidy masina daholo amerina n'io amin'ny loniny. Satria sady tsy vitan'izay ihany fa tsy maintsy mbola ampitombona ihany reo arena voajanahary reo, satria mitombona isatsika olombelona. Zany hoe jerena ny ao afara e, mba jerena ny ao afara hoe inona ny lova soa ho apetraka ho an'ny taranaka mba tsy handova-desaka ny taranantsika na ara-kolontsaina na eo amin'ny aram-pivelomana. Zay zany adidy masina ny manao valobabena amin'ilay nahary, manasoa ny zavaboary zay nataony amelomana antsika. Mbola hira ve hono dama rehefa lany président? Za mbola hira, ary mety hoe tsy afaka no fampisehoana ohatrany amin'ny tarika maleo, fa za mbola afaka mihira rehefa misy fomba ahafahana manao an'izay a, azo atao zany tia. Inona moa tanetany menjanary angeny e, ary raha tsy nisy nihira nge za tsy lasa filoham-pirenena. Manao asa hafa ve dama ankoatra ny mihira ao amin'ny tarika mahaleo? Asa ataoko a zay hoe mikarakara ny lay toerana fampiofanana tantsaha, le hoe le permaculture any Morondava, zay mampifamatotra ny olombelona amin'ny tany. Mba tsy ny olombelona amin'izay mba tsy hevitra hoe izy no mivelona amin'ny tany, fa maromarina koa ny tany no mamelona azy, de manao valobabena izy mamahana ny tany sy mikolokolo azy mba hamelona azy indray, de mifamelona zany
zay le valibabe natao amin'ny tany. Taizavy ny tany efa nitsidihana. Tany efa tsidihako tany Maderivala nanao stage tany zay de efa niteto Madagasikara aloha efa samy nandehandehanako daholo ny renivohitra fahatany fa mbola misy tanàna madinidinika be dia be tsara hojerena, tsara hojeny atsika efa tany Marivoay, efa tany Ambaikily zany satria misy iranay Ambaikily zany efa nale daholo fa hatramin'izao mbola midadasika be Madagasikara. Mila fantaritsika indrindrindrindra tsika tanora, mila mahafantatra ny Madagasikara tsika satria ny fahafantarantsika ny Madagasikara ny mahatonga atsika mahalala ny maha-izy an'ny Madagasikara hoe zao daholo ny orena misy ato, zao daholo ny karazana kolotsaina misy, zao ny tantaran'ny Madagasikara. Dia arakaraky ny fahafantarantsika n'izay tanitsika izay, fahafantarantsika ny kolotsainantsika izay, ny tenintsika, fahafantarantsika ny tantara zay any fototra tsara indrindra ahafahantsika tanora manana fototra mafy dia ahafahan'le azo maniry dia maka ny zay mety afaka misafidy tsara ny zavatra rehetra misy any mondialisation dia efa avy eo mamerina azy hanamafisina ny fototra indray. Zay zany rehefa misy fototra ianao, fa rehefa tsy misy fototra ianao zany hoe rehefa tsy mahafantatra ny taninao ianao, tsy mahafantatra ny teninao ianao, tsy mahafantatra ny tantaranao ianao dia mihevitra fa nen'ny hafa ny mety dia lasa makatahaka ny azy fotsiny, lasa zay zany mitranga ka zay loza mitatao satria rehefa tsy mahafantatra ny taniny, teniny, tanora dia mihevitra fa noaviny tsy eto Madagasikara fa any an-dafy. Zay loza be zay raha tsy efa mitranga ary zany zao. Ary tany an-dafy? Tany an-dafy efa tany lavitra indrindra Canada dia efa tany New York, efa tany iny ty misy an'ny Lafayette, Louisiane, Washington dia Canada koa efa nandanako tany Montréal, efa nandanako tany Québec, efa nandanako tany amin'izany Ottawa efa nandanako. Dia tany Scandinave, pays Scandinave koa efa nandanako, Irlande efa nandeha tany Angleterre mazava loatra, dia tany efa tany Suisse, Allemagne, efa eo Europa zany efa somary efa nandanako, Autriche efa nandanako daholo zany. Dia tao Afrika koa Sud-Afrique efa nandanako tany amin'ny foiben'ny renivohim-pahatan'ny renivohitrin'ny Sud-Afrique efa nandanako. Dia efa tany amin'ny Afrika koa efa tao iny ty Nigeria fa Cameroun koa fa nitsidihako. Dia efa zao tsy misy ohatran'ny Madagasikara. Tokana ihany raika tsisy ohatranazy. Inona ny olana hitanao hoe tena manakana ny fampandrosoana Madagasikara? Ny tena fandeny momba n'le teny hoe mampandroso. Efa hentsika matetika le hoe itsika dia andalam-pandrosoana, zany hoe misy dikan'izay zany misy fandrefesana ny atao hoe mandroso. Dia io le fandrefesana ataon'ny firenena efa mandroso hoe io le atao zareo hoe PIB ozy izy zareo, zany hoe ny arikarena dia analana n'isan'ny mponina dia hoe zao isan-jatony zao dolara na isan-jato dia azo lazaina hoe mandroso ianao. Zany hoe ny refo zany zareo zany manana le fenitra hoe tiany atao hoe mandroso. Refesin zareo zany hoe rehefa tsy mitovy amin'ny fomba fiaina zareo zany ianao dia tsy mandroso ny dikany. Isika zany asaina manenjika an'io io fiainana efa mandroso, nefa zareo izy koa mihazakazaka manenjika ny manana ny vinany zareo, izy manana ny vinany dia mihazakazaka be koa izy mamonjy ny vinany. Zany hoe raha ny tena marina zany tsy ho tratratsika hanao vina zany zareo satria zareo koa mihazakazaka. Dia tsika zany tsy hatratra azy mihitsy satria isika ny tantarantsika tsy mitovy. Izy naka arena be dia be teto Madagasikara, anisany nangala arena teto izy nahafahan zareo nampandeha ny orinasa ny indostria zareo. Dia isika nefa tsisy ninona eto, tsisy ny tanora
tsy mahafantatra tsara ny tanitsika, tsy mahafantatra tsara ny tantaratsika, tsy mahafantatra tsara ny tenitsika. Ny fampianarana omentsika eto Madagasikara, fampianarana mamolavola tanora mpandray vonona. Zany hoe sesefana fahaizana mampalalana fotsiny. Dia manjary tanora tady asa fa tsy mpamorona asa ny tanora malagasy. Loza amina tambo zany. Nefa ireo tanora io za koa tanora dia mahatsapa an'izany taloha. Dia fantako izy hoe izay isika tanora dia ampanofisina hoe ho avin'ny firenena. Nefa tsy mena fianarana ananantsika toe-tsaina sy saina tia karokaroka sy mamantatra tsara ny arena misy eto, mamantatra tsara hoe ahoana ny anodinana an'ireo aren'ireo avy ato anatiny ihany, hiteraka arena ho antsena ato anatintsika ihany. Dia amin'izay fotoana izay tsika mba mamokatra vokatra efa voahodina, fa tsy hoe ny akorantsika no alefa any an-dafy dia rehefa avy eo tsika mividiny chocolat avy andray makaty ohatra zany na mividiny ohatra zao hoe tsika zao manondrana vy any an-dafy dia tsika nefa mividy tomobile zavatra ohatra zany ohatra. Fa mba atsika ihany no mamokatra ny arenantsika avy ato anatiny, dia ny fahaizana mampahalalana ny tanora malagasy zay mianatra any amin'ny polytechnique, tanora malagasy zay mianatra any amin'ny université, any polytech, sy ny tanora amin'ny lycée technique efa manana, za mino fa manana tetikasa isika tanora ireo izay mipirina any ananany fotsiny fa tsy mena lanja. Fotoana zany zao amohazana sy ataontsika mazava anaovantsika karazana fionambe izarana ny tetikasa efa voaoman'ny tanora rehetra isaky mifaritra, satria mila ampionina ireo asa fikarohana nataon'ny tanora ireo amin'ny zavatra ilainy tontolony any amin'ny atao hoe orinasa fototra eto Madagasikara dia ny orinasa tany. Io ny orinasa ngeza indrindra, orim-piasa amilan'izay hoe fampionana ilaina izay fahaizana mampahalalana avy aty amin'ny université sy avy aty amin'ny lycée technique zay mba ampandeha ny orinasa tany io, satria be dia be ny angovo azo atao ao anatiny eo, angovo amin'ny alalan'ny biomasy, amin'ny alalan'ny rano, amin'ny alalan'ny masoandro, anodinana orinasa afahantsika manodina andreo akora isan-karazany eo ampiroborobo any orinasa fototra zay atao hoe orinasa tany io le lazavazaha hoe secteur primaire. Ary eo anatiny io ny miasa ny tantsaha, ary ireo tantsaha reo zany mendrika satria zareo hatramin'izay niodina tao foana, ary raha tsy nisy an'ireo tantsaha reo tsika malagasy niodina amin'ny alalan'ny herin'ny tenany dia tsy nisy zavatra sakafo nohanina teto tsika afaka manao grevy, afaka manao zao, fa ny tantsaha mamokatra sakafo foana, mamokatra vary foana. Zay zany no zava-misy eto Madagasikara. Ka ny olana dia ny elanelana misy amin'ny mpitondra sy ny vahoaka zay hoentina. Lasa fifandraisana mpitondra sy hoentina zany neto, fa tsy hoe mifampitondra, zany hoe tokony hifanatony ireo. Zay zany tsy mampandeha Madagasikara, lavitra loatra ny mpitondra fi lelazana hoe hoentina. Ary le mpitondra koa manao fihetsikana fanjakana ray aman-dreny, zany hoe mitaizany zanany inono foana mba tsy anana ny fizakantena rehefa avy eo hoe hiakin-doha amin'ny lalandava. Misy an'izay dia misy koa hoe fanararotana ny elanelany manana sy ny tsy manana. Fanararotana koa eo amin'ny mahitaratasy ny tsy manana, antsana be dolo roa. Eny fa misy antsana koa hatreo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka hatrany hatrany. Dia mbola ampin'ny fizarazarana ny antoko politika, fire anatsy, fire anaroa, manao anatsy, manao anatsy, dia mbola zarainy antoko mpivavahana isan-karazany tsika malagasy, dia tafiditra ao anaty vovo na ny fandrika fampahantranotsika. Zay zany zao misy atsika io. Dia zay no mampatonga hoe mila antso valobabeny, zany hoe isika malagasy zany tsy andaka fotsiny atao sokotra fangalana arena fotsiny Madagasikara, fa zay mahatsiaro tena, mahatsapa tena, mbola miain'ny fenofetrereta, ary za mihitsy fa tsy zarezy. Dia miantso antsika samy hitondra ny anjara birikintsika, satria samy nahita soa teto amin'ity Madagasikara ity, tsy zarery nahita soa, fa isika rehetra samy nahita soa daholo. Fa azany nataony mpitondra hatramin'izay ny jerena, fa lay soa nameny lainosy atsika, arak'ilay hiran'ny dada hoe lainosy, eno tsara nge iny iriny fa iny any babo ny trotro ny kolokolo. Dia mendrika mena valobabena zany lainosy nahatantsika fahasoavana. Zay le antso, ary
adidiko iza samyrery fa didiko zasy ianao. Inona ny fiovana entin'ny dama raha tonga amin'ny fitondrany i dama? Ny tsy za no hitondra fiovana fa ny ataoko a mampivohitra nefa ezaka ataon'ny olona zay efa mihotra amin'ny fiainany eto Madagasikara ary natao mpambiazana. Anisan'izany a ny fokon'olona. Ny fokon'olona no sokajina io zany a no sokajina olona eto Madagasikara. Ninona fitondrana nisy hatramin'izay dia tao foana ny fokon'olona. Ary ny fokon'olona ao anatin'ny fokon'olona io ary zay tsy ampy zay le fandalinana zay. Ny fokon'olona ane re olona ka io ane no taniketsa misy ny tsimoky ny repoblika ao anatin'ny fokon'olona io a no taniketsan'ny repoblika vokatry ny tany avy eto Madagasikara. Satria ao ihany a no misy fahatsapana an'le hoe soimbonana na fananany imbonana zay le hoe bien commun ozy ny teny vazaha. Ary io indrindra tsy maintsy mihindrana le teny vazaha satria io le hoe res publica teny latina hoe la chose publique. Ary zay ihany na république ny république. Ny fokon'olona ihany no ahitana an'io sotoavana mampitambatra ny fokon'olona io dia ny soimbonana dia ny hoe ray vatsy ray aina. Io zany ny république atsika vokatry ny tany. Faharoa, io koa ny démocratie atsika vokatry ny tany satria ny fifanapahan-kevitra ao anatin'ny fokon'olona dia tsy maintsy lohabary andasy zany hoe adevitra. Dia rehefa avy eo tenerana ny fanapahan-kevitra eo. Dia ny olona mitahiraka amin'izay a irahan'ny fokon'olona dia manao tsy maintsy manao tatitra amin'ny fokon'olona. Anisan'ny endrikana démocratie fototra zany ny fokon'olona. Fa tsy resaka hoe verina amin'ny lasy na hoe resaka hoe communisme io hoe tsia. Io a no taniketsan'ny démocratie sy ny république Madagasikara. Io zany no anorenana ny firenena. Zay ny zava-baovao. Io zany ary efa nisy mpitondra tany aloha tany niezaka nametraka an'izy io fa tsy tonga hatramin'ny farany fa toizatsika. Satria mendrika omena lanja n'ilay tantara satria tsika tsy tokony hoe tapahana amin'ny tantara fa tokony toizana zay tsara teo amin'ny tantara fa mafisina fotsiny fanarahana amin'ny zava-misy amin'ny ankehitriny. Noho izany a ny fitondrana rahampitso zany dia fitondrana miorona amin'ny fokon'olona ary ny fitaovana entin'ny fokon'olona miasa dia ny fokotany. Dia amin'izay fotoan'izay akaiky ny olona le rafitra le fitondrana zay natsangany fokon'olona dia miaino azy ary mahalala ny zava-misy eo amin'ny tanàna. Ary eo ihany dia fahita ny resaka kolikoly, eo ny resaka fandriam-pahalemana, efa fantatra koa hoe iza sinona daholo ihany ny asa mety atao eo amin'ny fokotany. Dia amin'izay fotoan'izay a raha etanjaray mora zaka ny hitondrana azy zany hoe avy aty amin'ny fototra dia miakatra zay tsy zakan'ny fokon'olona sy ny fokotany ampiakarina amin'ny eo ambony fitambaran'ny fokon'olona sy fokotany be dia be dia ampiakarina miakatra. Amin'izay fotoan'izay tsy mivangongo amin'ny filoham-pirenena fotsiny ny fitantanana Madagasikara fa raharaha ikambanana ary etanjaray mora zaka. Zay ny zavatra tena ngeza be amin'ity valibabeny ity satria zay io tsy raharahako za samyre satria zay manana toe-tsaina rehetrarehetra hoe nahita soa tamin'ilay nosy dia raha ohatra ka mitsinjo ny taranaka rahampitso. Dia ahoana moa no tsika ve dia hoe loharana daholo ny rehetrarehetra atao tantely hafadrakotra. Tsy maintsy mametraka antsika lova soa na ara-boajanahary zany na ara-panabeazana amin'ny taranaka rahampitso satria mila apetraka koa hoe averina amin'ny loniny ny atao hoe rariny sy nihitsiny eto amin'ny fitantanana firenena. Adintsika kely, aiza dama no mipetraka? Za dia mipetraka eto Madagasikara ary azoko natao tsara ny mipetraka tany ampitan-dranomasina satria nefa tsy nanao an'izany satria hitako hoe le lazaiko teo hoe tsy mbola misy ohatran'ny Madagasikara. Ny nataon'ny rafi-pitondrana fandimby no nanimbany Madagasikara mahatonga anazy ohatran'izao. Farany za ndray zany afaka nandinika le hoe inona ny tena zavatra farak'izay tsara indrindra omen'le nosy. Akafiziko tsara ny zava-boahary misy ny olona ny karazan'olombelona zay mbola manana an'le fahatsoram-po mbola misy zany na dia tako ny fanohitra amin'izany ary tiany misy olona famono eto misy an'izao eto misy fa misy koa nge reny nge ny tena voiziny le ratsy matetika mandeha tsy voiziny fa ny zavatsoa
mila matrakasy azafady amin'ny fitendrenana arabola vao fantatra ny zavatsoa fa ny ratsy a tonga de tsy mila matrakasy koa fa tonga de mandeha ho azy mila fanarenana zany satria tsika manana dity anabe ny olo-pirenena mba hoe misy zavatra ahafahana hoe mamikitra sy ahafahana matao ohatrany hoe karazana modely de tsy ampy zany zay fametrahana hoe so fianatra zay fa ny ratsy fianatra ny be de be de zay nivoizina amin'ny radio amin'ny télé sy ny gazety mila fanarenana be deaibe zany ary tsy mora zay mampatonga ana teny hoe tsy raharahako za samirery fa raharahako za sy anao anome soa ny Madagasikara olo vain taranaka rahampitso mba tsy andova tezaka ny taranantsika